fandarana vokariny sampany fampahalalam-baovao eto amin'ny Alliance 92. Renesinao isaky ny alatsinainy, alarobia ary ny zoma amin'ny valo latsakafo efa ny alina. Famerenana ny talata sy ny lakamisy ary ny sabotsy amin'ny valo sasany maraina. Miaraba tompoko lasy tompoko vavy amin'izao fandarana ho izitsika manomboka ny herinandro izao toy ny mazatra irahana amin'ny talehan'ny famoahana ny gazety Corriere de Madagascar Franck Marson miarabanao eto amin'ity fandarana ity. Miarabanao sinezy ary miaraba koa zany ny mpiaintsika amin'izao takariby izao. Ia, ny anokafatsika azy Franck Marson anisany nanamarika ny faraparan'ny herinandro teo ny fanambaran'ny veka azo lazaina fa enjakenjana ary entitra zareo makasika ny resaka politika teo ny sosialy sy ny maro hafa ihany koa ny fijeriny Corriere de Madagascar ny fanambaran'ny veka iny. Ny fanapoziny ihany ny fanambarana satria fa ela ry zareo ao amin'ny ataontsika hoe faratapony mpitsoina fivavahana katolika no efa mitety faritany ary fantatra moa zany fa hatram'izay dia ny fiangonana katolika ny isana akaikiny indrindra amin'ny vahoaka ary dia mahatsapa zany fangiry firina zay ejanjiny ny fiainan'ny olona tsirairay any ambanivohitra eto ambony vohitra ary koa zany ny dikan'izay dia ny hoe ny fiainan'ny vahoaka mihitsy no ohatrany toa tsy dia raha iny ny mpitondra ankehitriny fa lasa variana amin'ny ady la politika indrindra fa amin'ny hoe fahamahana ny krizy zay izy mirahalahy mianaka izany hoe Marc Ravalomanana Sandrajoel zany no ataontsika hoe no voan'le krizy dia tsy mety milamina mihitsy le raharaha ka tsy manaiky tsony zany hoe atao otage le vahoaka roapolo tapitrisa dia io io zany manomboka miteny ary miteneny vahoaka zay zany zavatra lehibe ao anatin'io ary koa dia hita koa zany fa misy le fanamafisana ihany ny teniny ataontsika hoe faisambe pirenena comité international zany hoe ny André Rajoel ny Marc Ravalomanana zay no tena message lehibe no raisiny ataontsika hoe fimoan'ny eveka ary io anatin'le kiondalana mihitsy zany zao tsika anatin'le fahamahana ny krizy sy le hoe hoaviny amin'le fifidianana ka tsy maintsy zany ataoko ngamba fa misy karazana consensus amin'izay satria raha hitanao zao fa Andriamato Manase Sovely Mandroso lidera fanilo zany dia mefa miditra amin'izay ny premier ministre Belgique moa ny azy dia hoe samy tsisy manao na izy nareo filoteoloha zany hoe mahazavazava kokoa zany ataontsika hoe lalana zay tokony izorina amin'ny fifidianana satria androany no finiavana le ataontsika hoe passé ma programme d'appui au cycle électoral à Madagascar dikan'izany zany fa hoe manomboko zao dia vomaika zany me mafy ny adihevitra politika amin'izao ary samy manao tetika ady daholo zany zao zay azonan'io fifidianan'io matanjaka amin'ny fifidianan'io eo ihany koa ireo zay tsy maty volavo kibo na avy amin'ny akilafina zay tsy manaiky anao le fifidianana fa dia hoe ahoana ny fomba anakorotahana an'ity tondro zotsy ity ohatra zao fanalana ny premier ministre dia efa mandehany zao ny anarana zay folo azy ary koa hoe premier ministre koa dia mamaly zany atoato fa hoe tsy maintsy anao valandresaka mpanao gazety izy amin'le petit déjeuner sakafo maraina ary koa indrindra hoe hoany amin'ny TV plus izy amin'le invité du jour ataontsika ngamba fa ny rahavavitsika eo amin'ny TV plus ho ny tena ngamba dia tsy iambaamba salasala ametsika izy mifanontaniana tena izy inona marina zava-mitranga eto amin'ny firenena ao anatin'izay voalazanao teo zay nefa efa manomboka mihetsikehtsika ihany koa nefa FKM manomboka amin'ny herinandro ty ohatra no irosomy zareo amin'le resaka fanelanelana sy fampihavanana Franck Marson mazava ho azy nge fa matonga teny aloha ny katolika eo anatin'ny FKM dia tsy maintsy misy zany teny enjakenjana ihany matonga FKM ao zany amin'ireo zay ataontsika hoe acteur amin'izay io politika io ary mino marimarina ianao fa isy zany karazana vahaolana tsy maintsy hivoaka amitana an'le tetezamita alohan'ny fifidianana ka hoeto zay hevitry ny FKM amin'izay fa azadino fa ny katolika ny église katolika no isan'ny tena hoe olana taminy hoe ny fiarahana rangamo zany zao isy ihany zany no ataontsika hoe fanambarana iraisana position commune no sika na ho an'ny protestant na ho an'ny anglikane na ho an'ny luthérane
sy ny katolika fa hitantsika moa zany iny zany zao efa niteniny eveka ataoko ngamba fanaraka niteniny eveka ny fefoka iny. Voalazanao teo Frank Ramarsona hoe variana amin'ny zavatra fa nympitondra nefa io izy efa namerina indray nietsika ny fivarotana ny vary mora amin'ny faritra maro nanitomboka teto Antananarivo ny farany herinandro teo. Ka io nge hitanao ihany fa nisy fiverina zany tany avolotany tamin'ny herinandro hoe atao zalanga moa izy mifilo radioel sy erovana sy erovana ny fitondrako dia mazava ho azy satria mafy loatra koa le tosy hitanao fanambarana fifoka katolika ny mafy be zany ny fisikerana ny foloandasy ny mpitandro filamina am'le fomafanaony am'le hoe ahoana no ataontsika hoe anaovany répression any Atsimo ao ihany koa ny grève ny taxi be ao daholo zany ny ataontsika hoe ny olan'ny mpianatra etsetsetsetra tsy manana réaction le mpomban'ny Andriamatoana Rajoelina de zavatra hitany moa zany de misy n'olona zany nalefany any amin'ny télévision mamaly ny mouvance ravalement satria dininy olona fa tsy mouvance ravalement regny izy nitsikera manohitra any Andriamatoa Andry Rajoelina fa ireo zay latsaka candidat ohatrany MDM ao ihany koa ny MTS Rolaritsika Monjary Intefy niaraka tamin'ny teoloha zany hoe misy fitambaran'olona zany amin'izao fotoana zao hoe misy karazana plateforme na mbola tsy miaraka reo zay ataontsika hoe contrat amin'izao fotoana zao ary koa zany izy zany de manamona ihany koa ny ataontsika hoe contre-attaque akoustique amin'le zavatra zay kanefa le hita ihany fa loatra andrinay Varoldine aveo na sy namamaly an'izay olona mana-tsaikefa tadao ihany fa mbola tsy de ampy reny rehefa ohatra amin'ny lafiny tsaikefa politique ao ihany koa le team taloha zay mivadika zany zay lasa namandriamatoa Andry Rajoelina tanao tamin'ny télévision reny mipotra daholo izy tsy de ataoko ngamba ao anatin'le force de frappe reny raha ataontsika hoe hiady amin'le reto amin'ny zay en face ozy amin'ny français maro fa tsara le kilalao maty sa tsara tarina anefa ny mbola ataontsika hoe petit poussé sy le reto geza tsy tafavoaka le ataontsika hoe ny mpomban'ny Andry Rajoelina tsy nivaromba akory zona hoe mandahatra ny vahoaka amin'izao fotoana zao fa fantatry zany tsy fa mandalo fotsiny zany hoe tsy manana stratégie zany amin'izao fotoana zao le atao mpomban'ny Andriamatoa Andry Rajoelina reny moa nataony manao conférence de presse ny ataontsika mpitandro filao miaraka aminy valin'ny hafa mombamomba fotsiny zao ndray nahita tambazotra hoe momban'ny rongony sy ny alatrombo zany efa nisy teo aloha fa zavatra rankaritany olona hoe vao vitanao ve nanjava ny tambazotra an'Andriamatoa Raminabila tsy vitano zany hoe tsy misy zany amin'izao fotoana zao afaka ilaza hoe naomby le opération tanjoka sy mbola toizana de mbola isy vola be zany atao fa zao ny hitany olona de comptabiliser izy firy maty nany andany ane kila fa reny olona reny hoe za mantsy de somary nome ihany sady malahelo an'ireny hoe nidalo ve de manaja zon'olombelona fa opération iny moa teto ty opération de sécurisation pacification sady hoe afaka mamono zay tiny zany rehefa misy zany hoe zany dika ny teo zany nandritry ny roa taona lasa rehefa mahita an'ireny manao hoe misy mankalatra mandrobatsy tonga de mitifitra ny polisy tsy misy mitifitra ny jure mitifitra ny fisy ataontsika tsy misy sommation zany fa de hoe nahazo ary le olona de finonofa zany hoe justice sommaire zany hoe ataontsika tsy le lalàna zany tsy voahaja-tsony anatin'izay zay ve zany tian'ireo mpomban'ny Andry Rajoelina justifiena reo zay miteny tao amin'ny télévision hoe dalo ve de manaja zon'olombelona any an-dafy naiza na misy azy hoe ataontsika hoe reny zao misy affaire hoe misy mady na misy mady zany mbola manaja ihany ny lalàna ny mpitandro filamina fatany zavatra tokony atao ary eo notany hoe misy karazana ihany zany hoe zavatra mampalelo ihany am'izany termina olona mpanao politika satria mampirisika amin'ny fitondrana tsy anara-dalàna fanaizana zany reo fireneny dehibe mpihirany ty resaka hoe fanajana ny zon'olombelona ty konge misy an'izay tsy fanajana ny zon'olombelona zay amin'ny ankamaroana antsika sy ny fireneny dehibe zay nge mahavoatsika zany hoe ny areo rehefa demokrasia fa lasa lavitra sika fa mandeha ary zavatra mahavarina mantsy de zay filazana zay foana de zay natao source iavininy ataontsika hoe fandikan-dalàna sy fanarotam-pahefana ao anatin'ny ataontsika hoe zavatra zay atao na zavatra na ataontsika hoe zay nge na mahatonga le mauvaise gouvernance maninona ny lehibe manao fa tsika ondriko ny tsy anao
de rapide zany de vitanao koa zany angalabato zany satria nahita koa ve zany fa nisy problème ohatra exemple areo atany Frantsa vao omaly nomaly hoe misy fifidianana filoana toko UMP de manjary samy milaza hoe ataontsika hoe naresy mampahatsiaro hoe zavatra mitranga ty Afrika sy aty Madagasikara zany hoe tsy mety resy na nilana na nikila zany hoe zany ve de mbola atao hoe modely zany satria manao izy de tsika koa anao zay satria za mana fa rapitsy misy tena hany manao zany ko antsika antsianao zay zavatra zay ny mampalelo anatin'le toetsaintsika mpanao politique toetsainy tsy mpanao gazety amin'ny zavatra zay mitranga zavatra farany tiako lazainy zao de le hoe tonga zao le ataontsika hoe tsy hoe tankalamena folobe avany iosy avany fokobara mitaraina momban'le hoe lasan'ny vazaha ny tany to zigrune hitanao tsara fa naiza so sika mpanao gazety ndreny manao maniratsiran'le olobe sy manao zay tsy voa anaty gazety hitanao zao mamaky gazety zao androany de tsy hitako anatiny hoe les conférences de presse ny olobe fa les conférences de presse le vazaha no atao mipopoka hoe za trofa zao zany mbola miteny ihany mivola zany ho an'ny sasany anatin'ny fanaovan-gazety ka zay ihany ngeny natonga an'le affaire teo zany hoe mifitoriana zao de le mpanao gazety lasa ataontsika hoe victime ka sao de matahotra kosa le mpanao gazety satria ohatran'le tranga teo aloha reny Franck Ramanson de any koa n'olona eny fa na zany naty zany azange manisy an'le ataontsika hoe honnêteté intellectuelle raha ohatra anao ngeny mpanao gazety fa sahina aloha no atao zay no ataoko hoe rehefa tsy mandeha tsara milona fa nomezam-baovao satria zay nge voalohany aloha voalohany asantsika eo de manome information zay no vao manao commentaire nitsika commentaire mandeha aloha zay vao manao information de mivilana daholo ny zavatra tokony atao de manjary lasa rumeur des informations tena marina ary manœuvre d'intoxication no zava-misy eto Madagasikara raha tsy milaza amin'ny zava-tena voavotena izy zany de mbola ataoko hoe isan'ny lesoko tokony hoe lalàna momban'ny communication zay ampiariny ministre ny serasera amin'ny fotoan'izao soranao Franck Ramanson teto amin'ny fandarana isika androany soratra anao sinezy ary amin'ny fotoana andray zany amin'ny larabia zao mandrapitafa ao amin'ny fotoanantsika amin'izay ndray ary tompoko lasy tompoko vavy fandarana vokariny sampany fampalalam-baovao eto amin'ny Alliance 92 renesinao isaky ny alatsinainy alaribia ary ny zoma amin'ny valolatsakafa efa ny alina famerenana ny talata sy ny lakamisy ary ny sabotsy amin'ny valo sasany maraina